totosany alady lasa teo ny fanompo-pivavahana ho famarana ny fankalazana ny 10 taona ny fiara-miasan'ny fiangonana FJKM Alasoura Betesda sy ny mpitandrina Andriamalala Solofon-Irina mianakavy. Fiara Peugeot 307 miloko maitso no fanomezana natolotry ny fiangonana FJKM Alasoura Betesda ho an'ny mpitandrina Andriamalala Solofon-Irina mianakavy ho fanehoam-pakasitrahana noho ny 10 taona ny fiaraha-miasa teo amin'ny rotonta. Omaly nandritra ny fampompo-pivavahana ho famaranana izany fankalazana ny 10 taona ny fiaraha-miasa izany no nanatanterahana ny fanolorana ny fanomezana. Tonga maro nanotrina izany ny ireny fiangonana sy ny zanakampielezana. Nanome voninahitra ny fotoana ihany koa ny filohan'ny Synode Aparitany Arivo Atsimndrano no safidiana manokana ny fanomezana izay natolotra. Raha dia tanàna fotsiny manao amin'ny fankalazana trano dia izao efa mitatra amin'ny tongatra mitakiany lafy ihany raha tsika malala ihany ny mampita iazy sy ny fotoana lany mahakasika an'izany. Rehefa mijery izay ao anatin'ny herinandro mitandro somaty mieritreeritra hoe mitandrona dia misy lahady ihany miasa raha ny pasiteranay miasa ny tontolo mandritry ny herinandro mamanja tondra ny fampaherezana ny olona ny hopitaly tondra ny kristianina rehetrarehetra ny famangina ireo zanakam-pelezana ary indrindra rehefa misy ny fahorina dia miara mifamitona daholo amin'izany zavatra rehetrarehetra izany dia ilainy ilay fiara. Fiaraha-miasa tsara na ranony zava-bita maro no azo amintinana ny 10 taona ny rahan'ny fiangonana FJKM Alasoura Betesda niasa tamin'ny mpitandrina. Fifaliana ho anay tokoa ny nahatrarana ity alady 10 volana oktobra ity izay amaranana ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 10 taona ny fiaraha-miasa ny fiangonana ambonano Alasoura Betesda sy ny fianakaviana Andriamalala Solofon-Irina. Saotra ny tompo izay satria tao anatin'ny 10 taona na dia lalàna ny fiainana izany hoe misy fahasahiranana na andeha tsara ny fiaraha-miasa ary profon'izany ireo foto-drafitrasa maro voatsangana ary ny isan'ny kristianina koa dia mitombo isan'andro raha tsy resaka afa-tsy ny hoe katekomenina isa-taona dia manodidina ny 100 ao anatin'izay 10 taona izay. Saotra ny tompo satria afaka nanamarika ity andro ity ary afaka hanavao indray ny fanoloran-tena mbola anatevina sy hanatsara ny fiaraha-miasa. Nisongadina tamin'ireo zava-bita ny fanotana ny fiangonana sy ny fampitaovana ny fiangonana toy ny fametrahana ny lakolosy elektronika, ny fanitarana ny sekoly. 20 taona ny tandremana ny mpitandrina Andriamalala Solofon-Irina ary ity fiangonana eto Alasoura ity ny fa 4 ny tandremany ary nanaova ny asa fanompoana nandritry ny 10 taona. Iny fanadidina mahakasika ny finoana iny koa toko lasetobavy no mamarana ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity ariva ity. Manasana ohatrany anefa izay eto amin'ny fahita lavitra matv anaraka hatrany ireo fandaharana izay efa nomanina ho anao. Ny tena kosa dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.